Nomariny Akademia Malagasy androany ny fankalazana ny fahasemapolo taona ny tantanan'ny Dr Césaire Abinour ity androm-panjakana ity izy izay nodimandry roapolo taona lasa izay betsaka ny sanganasany tsy manampahaizana malagasy ity indrindra amin'ny sehatry ny fanoratana no efa namolavola olona maro na eto an-toerany na any ivelany. Ny taona telo amin'ny fitopolo sy sivinjato sy arivo i Dr Césaire Abinour no voafidy hitondra ny Akademia Malagasy hatramin'ny taona roa sy roa arivo. Fa ministry ny fahasalamam-bahoaka ny tenany ny taona fitopolo sy sivinjato sy arivo hatramin'ny raika amin'ny fitopolo sy sivinjato sy arivo. Fa masovon'i Madagasikara tao Paris sy tao Londres ihany koa. Fa anisan'ny tena mampiavaka azy ny fanoratana boky indrindra ny mikasika ny fifandraisan'i Madagasikara amin'ny any ivelany ny taona enimpolo sy sivinjato sy arivo hatramin'ny taona roa amin'ny fitopolo sy sivinjato sy arivo. Izy no anisan'ireo filohan'ny Akademia Malagasy sangany indrindra no ny fahaizany sy ny fampianarana no entiny nandritra ny fotoana nitondrany ary nanamarika ireo olona niara nitakosana tamin'ny fahatsorany sy ny toe-tsainy tsy mba manavaka olona. Tsy mbola nisy nataiza olombe olo-malaza tahaka an'izany teto amin'ny Akademia eran'izao tontolo izao raha tsy Césaire Abinour ary olona miavaka ministra Nipiriakory, ambassadeur mandritra ny firy taona, fanerasera akaiky tamin'ireo mpanjaka, filohan'ny pirenena hatrany amin'ny paparay masina ny Vatican ary olo-malaza eran-tany ao amin'ny fahaizana sy eo amin'ny fahalalana ary izany indrindra no nampitondraiky ny lohateniko teo hoe olo-malaza olo miavaka kanefa tsy manavaka. Hoentin'ny Akademia Malagasy hanomezam-boninahitra ny Césaire Abinour dia nisy ny velakevitra natao androany momba ny zava-bita niarahana tamin'ireo manampahaizana malagasy maro ary raketina ho boky izany rehefa vita. Izany hoe nisy boky lehibe izay nomanina, nisy ratsidiso nisy 12 sa eo no nanao velakevitra teo androany samy nilaza momba ny Césaire Abinour mivady ao ny tena avolenta araka ny asa iendreketana eto amin'ny Akademia sy ny asa iendreketan'ireo olo-malaza ireo tany ivelany. Izany no marihana teto ary velakevitra avolenta dia avolenta izay nanandratana ny asan'ireo olo ireo kanefa kosa nanganefa koa nanandratana ny asa fikarohana ataon'ireo olo-malaza sy mpiaroka eran-tany tsy eto Madagasikara ihany fa ny hatrany ivelany dia hoeninareo eo fa nisy olona hatrany Moscou izay nifandray tamin'ry zareo mpikaroka mahay miteny malagasy manao doctorat ny malagasy Ludmila Kartasova izay nanampy akofon'izay tany dia ireny rehetrarehetra ireny no atambatra ho boky azahoana kely dia hatolotra azy. La journée dédiée au Dr Césaire Abinour s'est déroulée ce jour au siège de l'Académie Malagasy à Timbazaz. Né en 1923, le Dr Césaire Abinour était connu en tant que pharmacien, professeur, diplomate malgache et ambassadeur de Madagascar, notamment à Londres et Paris, ministre, membre et second président malgache de l'Académie. Vraiment, il a donc eu la chance, l'opportunité d'être directeur de cabinet du ministre des Finances déjà en 1958-1959. Comme vous l'avez vu, c'est sur la photo du reste. Le président Tsranan a fait des études à Montpellier et ils se sont connus à Montpellier. Vous savez, à l'époque, les Malgaches s'aimaient, les Malgaches s'entraidaient. Il y avait beaucoup de solidarité, ce n'est pas comme plus tard. Et à l'époque, il y avait très peu de bacheliers, très peu de gens qui ont une licence. Et donc, les rares diplômés, il fallait qu'ils prennent immédiatement part à Madagascar indépendant, qui a recouvré son indépendance. Il faut des gens compétents, ça ne se fait pas comme ça. Le parcours du Dr Césaire Abinour et de son épouse, tant au pays qu'à l'étranger, a été exposé au cours de cette journée qui lui a été dédiée à l'Académie malgache. On a consacré cette demi-journée au souvenir de mon père,
du docteur Césaire Abenour, qui a été le président de l'Académie malgache pendant 29 ans, de 1973 à 2002. Malheureusement, il aurait bien voulu être là lors de la célébration du 100e anniversaire de l'Académie, mais bon, il est parti. Et aujourd'hui, donc, il y a eu déjà une célébration en 2003 en son honneur ici à l'Académie. Mais là, c'est le 20e anniversaire. On a aussi donc célébré le 120e anniversaire de l'Académie malgache. Et donc, si vous voulez, d'une pierre deux coups, il fallait quand même marquer cela. Voilà. Il a été le plus longtemps à la tête de l'Académie malgache. Les travaux et le parcours du docteur Césaire ont incité de nombreux jeunes à s'intéresser davantage aux travaux de recherche et aux échanges organisés par l'Académie malagasy. Tels ont été les propos de ceux qui l'ont connu personnellement et ceux qui ont travaillé avec lui.